Dia faly miaraba antsika rehetra miala tsiny indrindra amin'ny fahatarana fa misy olana ara-teknika tamin'ny ordinateurako a dia zany ihany koa mahatonga anahako tsy maintsy nataoko tamin'ny telefona indray le izy androany a engy ane mandeha tsara le izy tsy haiko raha misy amintsika efa tafiditra ankehitriny a sa hoe efa nandeha daholo nareo satria mety ny hevitra hoe tsy ho hisy androany fa eto isika misaotra an'Andriamanitra moa fa mbola afaka mihaona toy izao na dia nisy an'izay olana kely izay. Tsy haiko raha hoe mivoaka soamantsara ve le izy raha misy amintsika no mijery sy manatrika ankehitriny. Ie, hitako efa misy manomboka mijery angambany izy zany a ka ho atomboko tena miala tsiny indrindra indray ny amin'ny fahatarana fa nisy olana nahatonga anahako a tsy afaka nanomboka ara-potoana dia zao ahako vao afaka manomboka fa dia isaorantsika ny tompo zany zay zavatra izay. Amin'ity herinandro ity isika moa dia mandinika manokana ny momba ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Raha tamin'ny omaly isika nijery ny zavatra nitranga teo anelanelan'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy sy nitsanganany tamin'ny maty, androany indray isika dia hifantoka amin'izany fitsanganana amin'ny maty zany tokoa. Ary mazava-dehibe an'izany a sy ny mahatonga an'izany hanan-danja ho antsika kristianina. Ohatrany azo ataontsika hoe maivamaivana kokoa angambany androany raha oharina ny tamin'ny omaly fa tokony vao mainka aza hanamafy ny finoantsika sy hitarika antsika hidera an'Andriamanitra izany zavatra izany. Ka ny hanombonintsika azy zany ny hodinintsika voalohany a dia ireo porofo samihafa zay ahafahantsika hoe azona antoka fa tena nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy Kristy. Zava-dehibe tokoa io araka no hitantsika satria betsaka ireo zay mandà izany. Betsaka ireo zay manana fijery hafa aza ny amin'izany hoe nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Ka ny andeha hanaovantsika azy a dia ny avy eo amin'ny lioka toko faha-efatra amby roapolo. Ny lioka toko faha-efatra amby roapolo no andeha asesitsika ary ao isika ny andeha hijery an'ireo porofo maro samihafa zay omeny ny soratra masina ny amin'izany nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tokoa izany. Ka ny voalohany amin'izany a dia efa hitantsika eo amin'ny andiny voalohany raha ny porofo ny amin'izany hoe nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany dia ny andiny voalohany ary fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay fanamboarana. Misy vehivavy zany zay te hanomana hikarakara an'ilay vatan'ny Jesosy Kristy araka ny hitantsika eo amin'ny andiny fadimy amby dimapolo amin'ny toko telo amby roapolo dia nandeha tany amin'ny fasana izy ireo ary ny andiny fasivy sy fahafolo miteny antsika fa niverina izy ireo niala avy tany amin'ny fasana ka nilaza izany rehetra izany tamin'ny ireo mpianatra ka mpianatra raiky amby folo sy namany rehetra. Ka ny porofo voalohany zany dia ny fijoroana vavolombelona nyreo vehivavy ireo, an'ireo vehivavy izay nahita nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tokoa tamin'ny nandehanan'izareo tao am-pasana fa nahitany tokoa fa tsy nisy an Jesosy Kristy intsony tao am-pasana tao. Zay ny porofo voalohany aloha zay jerentsika ary tazomintsika izay zavatra izay. Inona no mahatonga an'izany ho manan-danja? Mahatonga an'izany ho manan-danja dia zao. Tamin'izany andro zany raha any amin'ny fitsarana zany dia ny fijoroan'ny vavolombelon'ny vehivavy dia tsy ho raisina tsy nikena raha mbola tao anatin'ny fitsarana jiosy izany, tsy niraisina hoe ho zavatra manan-danja. Kanefa ny eto ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia manindry mihitsy fa ireo vehivavy ireo no nahita an Jesosy Kristy, tsy nahita an Jesosy Kristy moa fa nahita an'ilay anjely sy nahita an'ilay fasana tsy nisy ny vatan'i Jesosy tao anatiny. Izany dia mbola porofo aza ny famarina ny tenin'Andriamanitra satria nahoana? Raha nisy olona te hamorona tantara dia nataony hoe olona zay mety hoe ho inoany olona kokoa no nataony hoe ho vavolombelona teo. Raha nanamboatra tantara zany ny mpanoratra jiosy anankiray tsy nataony ho vehivavy mihitsy ny vavolombelona ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty fa matoa izy eto manona hoe vehivavy dia satria tsy mamorona tantara eto ny mpanoratra ny tenin'Andriamanitra fa tena zay tokoa ny zavatra nitranga ary manan-danja zay zavatra izay. Ny porofo faharoa dia hitantsika eo amin'ny andiny faharoa mazava ho azy fa rehefa tonga teo ny vehivavy dia hitan'izy ireo fa ny vato efa voakidia niala tamin'ny fasana.
Porofo faharoa mazava ho azy dia ny vato ngezabe iny voaetsika ka nisokatra amin'ny fasana mila tsarontsika fa iny vato iny dia efa nasiana fomba ny embenana manokana sy natao zay tsy afaka hanokafana anazy mora zany tamin'ny izany fotoana izany ary ihany koa nisy miaramila izay niambona n'izany ka raha nisokatra iny zavatra iny vato iny mila tsarontsika fa mahatratra 500 kilao lanjan'iny vato iny ka raha zay ny zavatra nitranga dia fantatritsika fa ny zavatra mahagaga ny tranga teo fa tsy nitrangatranga ho azy zany hoe vato niala nikodia niala avy teo amin'ny vavan'ny fasana izany. Andiny fahatelo miteny antsika ny porofo fahatelo dia ny tsy fisian'ny fatin'i Jesosy. Tsy fisian'ny fatiny. Eo moa mbola raisintsika izay porofo anankiray zay miaraka amin'ilay ambin'ilay porofo hafa satria atreto dia misy no miteny fa hoe misy nangalarin'ny mpianany nangalarin'ireo mpianatry Jesosy mpanaradia azy ny vatan'i Jesosy ka ho hitantsika hoe inona tsy mampitombona an'izany rehefa avy eo fa mbola ho tohizintsika aloha fa porofo mazava ho azy fa tena nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia satria tsy misy ny fatiny teo anatin'ny ilay fasana. Ny fahaefatra dia ny nambaran'ilay anjely. Hitantsika eo amin'ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafito izany fa vakintsika eo amin'ny andiny fahadimy. Nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona miteny mazava zany ny anjely fa tsy hoe fotsiny hoe tsy ao Jesosy fa velona Jesosy. Misy fahasamihafana be zany mazava ho azy. Tsy ato izy fa efa nitsangana tsarovo ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilia sy ny sisa eo amin'ny andiny fahafito. Hitantsika eto zany fa misy fanambarana manezinezina zay ataon'ny anjely ary rapitso angambany isika no hijery an'izay fa eto miteny izy eto hoe nisy rola nisy anjely anankiroa raha mijery any amin'ny filazantsara hafa indray isika dia hoe anjely anankiray dia eo isika lasa manontany tena hoe marina ihany ve ny baiboly ohatrany misy fahasamihafana izany ohatrany tsy mitovy ny zavatra hitan'ny sasany sy ny sisa rapitso isika no mandinika an'izay manokana hoe inona ny antony mahatonga an'izay fahasamihafana izay fa mora hazavaina zay zavatra izay. Fa eo amin'ny andininy fahafito sy fahavalo dia mbola mahita porofo anankiray isika dia mazava ho azy dia ny tenin'ny Kristy tamin'ny mpianany. Ny tenin'ny Kristy tamin'ny mpianany zay raha tsaroanareo ny tenenin'ireo mpianatrareo fa hoe tsy azon'izy ireo izany teo aloha teo fa tamin'ny nitranga ireny tranga maro samihafa reny vao nazava tamin'izy ireo hoe tena marina tokoa moa zany tokoa moa no nitenenin' Jesosy Kristy tamin'ny zareo. Ka zay ny porofo manaraka zany dia ny tenin'ny Kristy tamin'ny mpianany manokana nampiomana azy ireo ny momba n'izany fandehanany zany, momba n'izany fahafatesany zany sy ny momba ny fitsanganany amin'ny maty. Ny manaraka dia ny hitantsika eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo indray dia i Petera dia any amin'ny filazantsara hafa isika mahita fa i Jona ihany koa dia nitsangana ka niazakazaka ka nakany amin'ny fasana ary niondrika ka nahita ny lambapaty mipetraka mitokana dia lasa nody izy sady gaga no ny zavatra izay tonga teo. Eto isika dia misy endrika anankiray izay tena tiako tsindriana amin'ilay hoe nangalarin'ny mpianatra ve. Le mpianatra aza nandeha tany ny ampitsona raha hoe ohatra hoe lazaintsika fa hoe nangalarin'ny mpianatra le izy tamin'ny sabotsy hariva ohatra dia izy ireo ve ny andeha hiazakazaka andeha hiverina any nefa nangalatra ny vatan'i Kristy tsy mitombona izay zavatra izay. Ary hitantsika ihany koa fa rehefa nandeha tany izy ireo dia mbola natahotra no mbola tsy mino fa tena nitsangana tamin'ny maty zareo aza ny mety ny hevitra fa hoe mety nisy nangalatra koa angambany ny vatan'i Kristy. Dikan'izany tsy ny mpianatry Jesosy Kristy mihitsy no nangalatra ny vatan'i Jesosy satria araka ny fantatritsika moa izy tena nitsangana tamin'ny maty tokoa. Manaraka dia fantatritsika manomboka eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo dia ny fanenina tamin'ny roa lahy tamin'ireo mpanaradia azy Jesosy Kristy tany amin'ny lalana makany amin'ny Emaosy. Fantatritsika ny tantara momba an'izay manomboka eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo izay zavatra izay. Izay mbola porofo manaraka satria izy sady miaradia amin'ireo no miresaka no manambara tenin'Andriamanitra no mbola manana fahefana aza ny amin'ny hoe
tsy afataranyireo fa izy ilay izy raha tsy tena efa amin'ilay fotoanana zay tiany Jesosy hoe amatarana ireo fa izy tokoa ilay miresaka amin'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Ny manaraka dia hitantsika eo amin'ny andiny fafito amby roapolo. Amin'ny andiny fafito amby roapolo dia hitantsika fa Jesosy Kristy tamin'ny niaraka tamin'izy ireo tamin'io lalana nakany Emaosy io dia nanomboka hatramin'ny Mosesy io ny ten'Andriamanitra sy ny mpaminany rehetra ka dia nanambara tamin'izy ireo ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Hitantsika amin'izany fa Jesosy Kristy dia maneho fa tsy hoe amina toerana anankiray fotsiny fa amina toerana maro ao anatin'ny ten'Andriamanitra dia efa voalaza, efa nisy faminaniana momba ny fitsanganany amin'ny maty. Zany dia mbola porofo avokoa fa tena nitranga tokoa zany zavatra zany fa tsy hoe anankiraina tamin'ny toerana anankiray tao anatin'ny ten'Andriamanitra no sendra nilaza kely momba n'izany fitsanganana amin'ny maty izany, fa tena hitantsika fa nanomboka tany amin'ny zavatra nisoratan'i Mosesy ka hatramin'ny ny farany ny testamenta taloha dia misy momba an'i Jesosy Kristy ary ho hitantsika rehefa avy eo fa misy ny antsipirian'izany izay tena mikasika manokana ny fitsanganana amin'ny maty. Manaraka dia hitantsika eo amin'ny andiny fahatelopolo tena niara-nipetraka tamin'izy ireo Jesosy ka niaraka nandray mofo ary namaky an'izany mofo izany ka nanolotra an'izany mofo izany ka niaraka nandray ny mofo izy ireo. Zany zavatra zany dia manandanja satria misy moa ireo izay miteny fa hoe angatra no i Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty. Io porofo anankiray io sy ireo porofo mbola ho hitantsika rehefa avy eo dia mbola maneho fa tsy angatra akory izy fa tena nanana vatana, nanana ny vatany na olombelona azy no nitsangana tamin'ny maty fa vatana izay nomem-boninahitra, vatana izay manam-boninahitra ary mbola ho hitantsika mandritra ny herinandro ity hoe inona moa dikan'izany hoe vatana izay nomem-boninahitra izany. Fa zay no mbola porofo anankiray eo dia toy izy na eo amin'ny andiny fahaenina amby telopolo dia hitantsika fa nitsangana teo afovoan'ny mpianana izy ka niteny tamin'izy ireo hoe fiadanana ho anareo. I Jesosy Kristy nitsangana hitan'ireo mpianatra rehetrarehetra sy ireo namany mpianany 12 rehetrarehetra, le vehivavy mpanaradia azy rehetrarehetra tao anatin'io efitrano io dia nahita azy avokoa tamin'io fotoana io. Dia ny andininy fa 7 sy fahefapolo no manome antsika antony ary rehefa niteny izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny tongony hoy ny andininy fahefapolo. Tiany Jesosy hoe ho hitan'izy ireo ary tena hoe tsapainy izy ireo fa tena izy tokoa le izy ary tena vatana tokoa no entiny ny sehoana teo ampovoan'ny mpianany. Tena nofo amandra Jesosy Kristy tamin'ny nitsangana tamin'ny maty ary zava-dehibe sy manandanja izay zavatra izay ary tena mbola nampisehony zany fa tena hoe olombelona tokoa izy ary tena velona. Hitantsika ny andiny fahatelo amby efapolo fa nihinana n'ilay hazandrano izy hazandrano voatono teo anatrehan'ireo mpianatra ireo. Misy antony avokoa nanaovan'i Jesosy Kristy izany dia mba tena hanehoana fa tena nitsangana tamin'ny maty tokoa izy fa tsy hoe modimody nitsangana tamin'ny maty fotsiny. Mbola afaka tohizintsika, mbola misy porofo maro samihafa moa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa ny anisan'ny afaka ho jerentsika dia amin'ny Korintiana 1:5 dia tononony eo manomboka eo amin'ny andiny fahadimy ka hatreo amin'ny andiny fahavalo zany dia mbola mampiseho izy hoe fa niseho tamin'ny olona maro izy, tsy hoe fotsiny tamin'ireo mpianatra 12 mba tsy hitenenana fa hoe izy 12 lahy fotsiny na ireo mpanaradian'i Jesosy akaiky no namorona tantara, no namorona fa hoe nahitan'i Jesosy, fa tena niseho tamin'ny olona maro izy. Nisy fotoana azy izy araka ny ao amin'ny andininy fahaenina amin'ny Korintiana 1:5 io dia niseho tamin'ny olona 500 azy, mihoatra ny 500 ka zany dia tena manambara tokoa fa tena niseho ary tena maro ireo vavolombelona nahita maso an Jesosy Kristy sy ny famarinana an'izany zavatra izany. Fantatritsika fa ao anatin'ny sehatry ny fitsarana tsy misy fomba fa ambonimbony kokoa ahafahana miapanga olona anankiray noho ny vavolombelona nahita maso.
toy izany koa raha misy zavatra anankiray izay tiana porofona fa marina dia anisan'ny porofo manandanja indrindra ireo nahita maso an'ilay zavatra nitranga fa tsy hoe heniny fotsiny a ny tantarain'ny olo-kafa fa tiako tsindriana kely le hoe le nitenentsika teo le hoe efa nisy teny fikasana efa nisy ny faminaniana ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika moa zany eraky ny testamenta taloha afaka fantatritsika ohatra tenin'ny Joba, fantatro fa velona ilay mpanavitra ao amin'ny Joba 7:20 ka hatramin'ny 7:20 fantatritsika ihany koa ny tenin'ny Davida izay fa niteniny fa tsy hijanona ao Seola ilay ny fidin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 4:40 fa ny tiako hitondrana antsika dia ao amin'ilay Isaia 7:15 izay fahitantsika hatrany ary rehefa andiniantsika izy io tamin'ny momba nafatesan'i Jesosy Kristy fa Isaia 7:15 dia ny andininy 10 no jerentsika amin'izany. Nefa sitraky Jehova ny anorotoro sy ampangirifiry azy iny efa nijerentsika rehefa manolotra fanatim-panonerana izy dia ahita taranaka sady ho maro andro ary ny sitrapony Jehova dia mbinina eo an-tanany. Miteny izy eto hoe ahita taranaka. Misy amin'ireo jiosy sasany izay mandray n'io teny io fa hoe ananjanaka Jesosy, tena hoe hiteraka zany amin'ny hoe anambady izy ohatra dia hoe ananjanaka izany dia raisin'izy ireo zany mba hoe anafoana n'ilay finoana fa tena hoe Jesosy Kristy tokoa no Mesia. Kanefa tsy zany ny tenen'io andininy io. Ny zavatra teneniny eto ny resahany eto dia tsy taranaka ara-nofo fa taranaka ara-panahy. Any amin'ny Salamo 2:20 izay efa niresahantsika ihany koa fa miresaka momba ny fahafatesan'i Jesosy Kristy dia miteny ihany koa ao amin'ny Salamo 2:20 ny 1:30 dia niteny hoe hisy taranaka hanompo azy. Misy an'ireo olona izay tonga ao arinany izay ino azy ka hanompo azy ary miteny ihany koa izy hoe sady ho maro andro. Misy miteny sy mandray an'io miteny hoe fa hoe Jesosy Kristy zany dia ho antitra be. Antitra be izy vao faty ka noho izany tsy mitombina ny baiboly sy ny sisa sy ny sisa. Tsy zany akoriny ny zavatra teneniny eto fa ny zavatra teneniny eto dia ny hoe mbola ho hisy andro maro iainany ao aorianany hafatesany. Zany dia tena milaza ary rehefa manambara sahady ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty noho izany ny mpaminany Isaia dia fa tsy naminany fotsiny momba ny fahafatesan'i Jesosy Kristy fa maminany ihany koa momba ny nitsanganany tamin'ny maty. Ary izay zavatra izay dia anisan'ny porofo izay hamantarantsika sy hanazontsika antoka fa tena nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy Kristy. Anankiray, lafiny anankiray farany angambany izay ataoko hoe porofo moa angamba ny tenentsika azy teo fa tena hoe nitsangana tamin'ny maty marina Jesosy Kristy ary ty anankiray ity indraindray tsy voaresaka loatra dia izao. Tao aoriana ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia hitantsika tokoa fa tena niova ny mpianany. Ary izay fiovam-piainan'ny mpianany izany ny fiorenan'ny finoany ireo mpianatra ireo ka natonga an'izy ireo niova ka tsy lasan'ireo nitsoaka natahotra tsy dia nanana fatokisana, tsy dia nanana finoana amin'izay ny zavatra ary tsy takatry ny sainy azy izay ny zavatra nitenen'i Jesosy Kristy, ireo no lasa mpanambara ary tena nanana zotom-po ny hijoro amin'ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra tao aoriana ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Inona natonga an'izy ireo niova? Tsy niovaova ho azy izy ireo fa natonga azy niova dia satria tena hitany tokoa ary tena nambarany tokoa izany ary hitantsika fa ambarany Petera izany any amin'ny toriteny voalohany ataony ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 fa tena velona ilay mpamonjy ka noho izany nanana fahasahinana izy ireo ny andeha hanambara fa tsy misy famonjena akoatrany ao amin'i Jesosy Kristy. Zay dia tena zavatra manandanja tokoa. Koa eo anatrehan'izany tia anome anareo ako akony na hoe vokatra na hoe antony anankivalo mahatonga an'izany finoanan'i Jesosy Kristy izany ho zava-dehibe
ary mifototra amin'ny fitsanganany amin'ny maty. Inona no mahatonga n'ilay fitsanganana amin'ny maty ho zava-dehibe amin'ny finoana kristianina? Misy antony anankivalo omeko antsika mba ahitantsika tokoa fa rariny de rariny tokoa raha nankalazaintsika tamin'ny lahady teo ny fitsanganana amin'ny maty, ary tsy hoe tamin'ny lahady teo ihany isika ny tokony mankalaza izany, fa amin'ny fiainantsika iray manontolo isika dia tokony matsiaro hatrany ny nataon'i Jesosy Kristy sy nandresiseny ny fahafatesany, satria tena misy akony amin'ny fiainantsika tokoa izany. Jerenareo ny sokafony baibolinareo any amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10. Miala avy ao amin'ny Lioka isika dia mandeha amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10. Io toko anankiray io dia tena mifantoka manokana ny amin'ny fitsanganana tamin'ny maty i Paoly amin'io toko anankiray io. Dia hitantsika eo izy manome antony maro samihafa mahatonga an'izany hoe fitsanganana amin'ny maty zany ho zava-dehibe ho antsika mino. Ny voalohany dia hitantsika eo amin'ny andininy 4 dia mazava ho azy miteny izy eo amin'ny andininy 4 dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro 7 araka ny soratra masina. Ny akony na ny vokatra voalohany ho antsika ny fitsanganana amin'ny maty dia ny voalohany ny ananantsika toky hatrany, ny tombontsika hatrany anatin'ny fatokisantsika ny tenin'Andriamanitra. Efa nambara ny tenin'Andriamanitra fa hitsangana amin'ny maty Jesosy Kristy ary tanteraka izany. Tsy misy antony izay tokony tsinontsika an'ireo teny fikasana hafa izay tenenin'ny tenin'Andriamanitra, satria azo atokisana amin'ny antsipiriany ny tenin'Andriamanitra. Satria tsy nitenen'ny ny soratra masina fotsiny hoe hitsangana amin'ny maty Jesosy Kristy, fa hatramin'ny antsipiriany hitrangan'ny zany amin'ny andro 7 dia efa voalaza avokoa taona manjatony tany alohan'ny tany. Manana toky amin'ny tenin'Andriamanitra, azo atokisana ny tenin'Andriamanitra amin'izay zavatra teneniny rehetra. Ny faharoa dia hitantsika eo amin'ny andiny 12 ka hatramin'ny 14. Eo amin'ny andiny 12 ka hatramin'ny 14 dia zao ny teneny manomboka eo amin'ny andiny 17. Fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty na dia Kristy aza dia tsy nitsangana, ary raha tsy nitsangana Kristy, tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Nitsangana Kristy dia tsy foana ny finoantsika. Tena mifototra amina zava-misy, zavatra mifanaraka amin'ny tena izy, amin'ny réalité, azafady mampiasa teny vahiny, ny finoana. Zany mahatonga ny finoantsika tsy pokaty, mahatonga ny finoantsika tsy finoanom-poana, satria ny finoantsika mifanaraka amin'ny zavatra misy sy zavatra nisy. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, azontsika antoka ny finoantsika. Azontsika antoka ny antony mahatonga antsika mino an'io Andriamanitra tsy hita maso io. Ny fahatelo dia hitantsika ihany koa eo amin'ny andiny 20 ka hatramin'ny 22. Satria Kristy no efa nitsangana tamin'ny maty dia teneny eo amin'ny andiny 20, izy dia santatra izay efa nodimandry. Satria eo amin'ny andiny 22, tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no havelomin'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Ho an'ireo izay ao amin'ny Kristy dia misy fanantenana tokoa ny amin'izany fitsanganana amin'ny maty. Zany mahatonga antsika amin'ny maha-kristianina antsika malahelo rehefa misy ny havantsika, rehefa misy ny namantsika moa nodimandry dia mazava ho azy tsika fa alahelo. Fa misy fanantenana izay ananantsika izay tsy ananan'ireo izay tsy mino dia ny fitsanganana maty. Fantatritsika fa satria efa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia efa misokatra ny lalana izao. Izy no nandeha voalohany, fa izy ny olona sady Andriamanitra izy, fa izy ny olona voalohany niakatra nitsangana tamin'ny maty, niakatra tany an-danitra. Ka noho izany dia manana fanantenana isika fa isika ihany koa izay tonga aty afara, isika ihany koa izay nametraka ny finoantsika tao amin'ny Kristy dia hanaradia azy ka andeha hiaraka aminy any an-danitra. Manome fanantenana antsika ny fahafantarantsika fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Ny manaraka dia mbola hitantsika indray eo amin'ny andiny 4:20. Eo amin'ny andiny 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Fa vakiantsika amin'izany manomboka eo amin'ny
tapany faharony zany andiny faefatra amby dimapolo zany ny fahafatesana no resena ka levona avy amin'ny Isaia toko 5:20 izany ry fahafatesanao aiza ny fandresenao ry fahafatesanao aiza ny fanindronao fa ny ota ny fanindrony fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Noho ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty dia afaka manana antoka izaho sy anao fa afaka mandresy ny fahotana. Efa vita hatreo ny herin'ny fahotana sy ny fahafatesana eo amin'ny fiainantsika satria ny tena fahafatesana dia ny fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra ary zany dia tsy azo antsika izay efa nataony iray ao aminy. Isika dia efa iray ao amin'ny Kristy ary izy io dia tsy andao antsika mandrakizay fa hitoetra ary ao amintsika eo amintsika mandrakizay araka ny tenenin'ny Matio toko 7:20 ary isika ihany koa dia ao aminy mandrakizay. Ka noho izany ny fahafatesana sy ny fahotana dia tsy manan-kery intsony, tsy miteny ahako hoe tsy eo intsony fa miteny ahako hoe araka ny tenen'ny ten'Andriamanitra afaka resentsika ny heriny zany fa hotana izany eo amin'ny fiainantsika satria efa resy ny fahotana sy ny fahafatesana noho ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Manaraka ihany koa dia ao amin'ny asan'ny apôstôly indray ny andehanantsika, mbola omeko anareo ny tombontsoa manaraka fa firy moa zany zay fahaenina. Ny tombontsoa manaraka ho antsika fahaenina dia hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko 2, asan'ny apôstôly toko 2 dia ny 7:30 no jerentsika an'izany. Ary ity zavatra anankiray ity dia matetika tsy voadinika na tsy voateny loatra. 7:30 eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2. Ary efa nasandratry ny tanan-kavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. I Petera no nitoroteny eo tao aorianan'ny Pentekosta dia fantatritsika no nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ireo mpianana tao anatin'ilay efitra ambony. Fa miteny amintsika eto ny ten'Andriamanitra fa tsy nilatsaka jereo ny andininy fa 30 ny amin'io Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izay rehetra. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia tsy afaka niakatra tany an-danitra ary tsy afaka nandrotsaka ny fanahy masina ho antsika. Ny anisan'ny tombony ho antsika ny amin'ny nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty dia ny ahafahantsika ankehitriny manana ny fanahy masina atao anatintsika ka mahatonga antsika manatanteraka sy manohy ny asa izay fanapetrany ho antsika avy amin'izany heriny zany fanahy masina izany. Ny nananantsika ny fanahy masina ny anisan'ny antoka ny amin'izany fiainana mandrakizay izany, ny antoka fa tena efa ray ao amin'Andriamanitra tokoa, efa ao amin'Andriamanitra tokoa isika dia noho ny fananantsika ny fanahy masina. Ary izany tsy tanteraka raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy ary raha tsy niakatra tany an-danitra izy. Raha tsy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy dia dikan'izany tsy neken'Andriamanitra ny fanatitra fampinoana-patezerana izay nateran'i Kristy, nefa fantatritsika fa nahafapo an'Andriamanitra ny fanatitra izay nataon'ny Jesosy Kristy. Ny manaraka dia andaony isika ny eo amin'ny be dia be ny afaka alehantsika fa akaiky indrindra angamba dia eo amin'ny Romanina toko 5. Romanina toko 5 dia vakintsika ny amin'izany manomboka eo amin'ny 9:9 dia ka hatramin'ny 10:10. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy, koa maika aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rany isika. Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanina. Wow! Lalina io ten'Andriamanitra io fa teneny hoe fonin'izy tsika mbola mpanota aza dia maty hamonjy antsika Kristy. Zao izy dia velona, nitsangana tamin'ny maty dia velona indray, dia mitoetra any an-danitra any, mivavaka ho antsika, mangataka ao an'Andriamanitra ho antsika, miambina antsika
manampy antsika hatrany. Izy no parakleto izay teneniny amin'ny Jona voalohany toko faharoa andiny voalohany, rehefa manota isika dia mifona ho antsika koa Jesosy Kristy. Ka noho izany nilaintsika Jesosy Kristy mba hatonga antsika ho vovonjy, ho tafiditra ao anatin'ilay fiainana famonjena, fa ilaintsika ho velona koa Jesosy Kristy mba hatonga antsika hijanona ho tsy ho afaka ao anatin'izany fiainam-baovao izay atolony izany. Zava-dehibe loatra nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty, satria izao isika dia manana mpisorona be any an-danitra izay mitondra ny anarantsika any amin'Andriamanitra, ary izy dia mpisorona be velona. Izy izay nandalo fakapanahy taty tany amin'ny maha-olombelona kanefa tsy nanota na dia indray mandeha aza. Izy no mivavaka ho antsika any an-danitra any, ary azony izay zavatra rehetra andalovantsika. Zavatra goavana loatra ny nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty mba ahafahany ho mpisorona be ho antsika, ahafahany ho parakleto, mpanampy antsika sy ahafahany hivavaka ho antsika. Ary farany nitiako tsindriana farany ny tombontsoa fahavalo sady farany, na ny ako ny fahavalo sady farany ny amin'izany fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty zany, dia andao indray ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 17. Asan'ny Apôstôly toko 17 dia ny 9:30 ka hatramin'ny 1:30 no vakiantsika amin'izany. Ary Andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny, koa efa nanome vavolombelona ampin'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nanangana ny azy tamin'ny maty. Ny fananganana an Jesosy Kristy tamin'ny maty dia ny fametrahan'Andriamanitra azy ho mpitsara n'izao tontolo izao. Ary voateny eto mazava eo amin'ny 1:30 fa efa voatendry ny andro izay andeha hitsarany ny olona rehetra. Azontsika antoka fa hitranga izay zavatra izay, satria efa nitsangana tamin'ny maty tokoa izy. Ary izay hery izay nangana ny Jesosy Kristy tamin'ny maty izay no hery azontsika antoka ihany koa fa efa voatahiry ny fiainantsika izay mino azy ny amin'izany andro fitsarana izany. Ao amin'ny Jona toko 5 dia mazava ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra ray dia nanome fahefanan'Andriamanitra zanaka ny tsara ny olona rehetra. Fa ny antony mahatonga anako manindry an'izany aminareo amin'ity androandroany ity dia raha mankalaza isika ny fitsanganana tamin'ny maty, amin'ny matiny Jesosy Kristy, fitsanganana amin'ny matiny Jesosy Kristy, dia vaovao mahafaly ary mahafinaritra tokoa zany ho antsika, fa vaovao tokony mampatahotra an'ireo izay mbola tsy manana an Jesosy Kristy, satria nitsangana tamin'ny maty ilay hitsara azy ireo. Koa noho izany tokony hanosika antsika rehetra izay efa manana an'Andriamanitra ny voamaika hanana zotom-po ny andeha hitory ny filazantsara, satria mila ny filazantsara ny Jesosy Kristy, mila fantatra izy ireo fa tena maty ho an'ny fahotany tokoa Jesosy Kristy, ary velona indray ary nandresy an'izany fahotana izany, ary nandrava ny hevitra ny fisarahana izay nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra ka afaka mihavana amin'Andriamanitra indray izy ireo. Aoka re isika rehefa matsiaro ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty dia atsiaro hatrany ny eraka lehibe izay napetraky ny tompo antsika ka andeha hitory ny filazantsara ny famonjena izay atolotr'ilay Jesosy Kristy velona ho an'ireo izay mino azy. Andraikitsika izany ka aokany isika hanana zotom-po ny hanatanteraka izany. Rapitso indray ny fotoanantsika, ary rapitso isika dia resaka indray momba ny araka ny teneniko teo hoe ireo fijery samihafa ny amin'ny hoe iza daholo moa no nisehoan'i Jesosy Kristy tamin'ny izy nitsangana tamin'ny maty, ary anjely ray sa anjely roa sy ny sisa manodidina an'izay fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty izay no andeha ho resahantsika rapitso. Fa dia mbola misaotra anareo naharitra androany dia hivavakintsika. Andriamanitra rainay eo, tsy mitsahatra misaotra anao hatrany, satria azonay antoka tokoa fa tena nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy Kristy zanakao, ary noho izany dia resy ny fahafatesana, resy Satana, resy ny zavatra izay entiny ampitahorana sy ampiororonanay,
fantatray ary azonay antoka ny momba ny fiainanay mandrakizay ao amin'ny Jesosy Kristy. Fantatray ary azonay antoka fa i Jesosy Kristy ny amin'izao fotoana izao no mbola mivavaka ho anay ihany koa, mahatonga anay afaka manohy amin'ny andraikitra izay napetraka ao, ny amin'ny fanehoananao eto amin'izao tontolo izao sy ny fanambarananao eto amin'izao tontolo izao. Ary izany tokoa Andriamanitra no angatahako mba tena havesatra ao am-ponay, ny hatonga anay ho vavolombelonao hatrany amin'ny faran'ny tany, ary izany dia manomboka amin'ireo mpiray vodi-rindrina aminay ka hatrany amin'ny faran'ny tany raha any ny hanantsonao anay. Hatonga anay Andriamanitra hanambara tokoa fa Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty no mpanjaka, ary ho avy koa izy hitsara ny olona rehetra. Ka dia mangataka aminao izay Andriamanitra mba voamaika hirehitra bebetsaka tao am-ponay ny finiavana sy ny zotom-po, ny andehanao ny iraka lehibe, hanao mpianatra ny firenena rehetra. Ho voninahitra ao irery ihany. Amen. Rapitso indray ny fotoanantsika, samy ho tahin'ny Tompo avokoa.